Tokolasy tokovavy fa miarabanareo any tokantrano any ny tenanay ny fandaharana debatsika debanao no arahinao amizao alkalina izao manambahitsika androany dia andriamatoa Serge Vital izay mpanao politika tanora avy eto Toliara. Andriamatoa Serge Vital miarabanao. Miarahaba ny tsika vahoaka ny Toliara tsakanava miarahaba nareo zay manaraka ny zao fandaharana zao miarahaba ny Zoukbe Ray Aman-Dreny Francis ary miarahaba nareo ato amin'ny ekipa ny radio télévision Citerne. Raha sitrakao any tokantrano dia ny resaka politika ranoray no ataotsika amizao alina izao ny makasika ny toetra-pirenena izay manomboka mafahapana amizao fotoana zao. Andriamatoa Serge Vital manao akory ny fahitanao zay? Tsy atoro fahita ary iarahantsika mahita ny zava-misy amin'ny misy hoe eto amin'ny firenena na eto Toliara zay na maneran'ireo faratany enina eto Madagasikara amizao fihetsiketsehana na révolution génération Z no nitarika an'izao hetsika zao ka mazava tokoa fa mafampana fa misy folo andro mahery zay kila raha misy antony tsy mandehandeha ho azy zao révolution satria conviction no indesan'ny tanora no indesan'ny vahoaka malagasy azy fa tsy resaka manipulation na fi olo voavidim-bola fa tanora mitaky ny soa, tanora mitaky ny hoaviny, tanora mitaky ny izay hahasoa ny avenirany. Miresaka génération Z zay iha Serge Vital mba tiako hazavainao amin'ny mpihainotsika na Toliara eto hoe ino marina moa ty génération Z? La génération Z moa dia ny tanora teraky entre ny taona 1995 sy 2010. Fa oui. Ireo zany le teneniny Andriamatoa filoha hoe azony cyberattaque resaka robot reo teny tanora teneninareo ka mahatonga zareo zao fotoana zao mihetsika. Laha ny azony cyberattaque olo aby ambony tany atao mety ho ny hafahafa ty raha niseho amiko manokana tsy marina zany ny azony cyberattaque zany manahakahy zao ny orientation politique ko tsy niova nefa mbo tsy miova hatramizao dikan'izay zany amiko tsy nandaitsy robot zao. Ny resaka génération Z avaotsika ny raha mahatserik'olo Serge dia tsy hita ty lohan'io fikambana zany hoe hatramizao tsy miseho na tena tsy misy tsy haiko moa zany fa iha no manontaniako le fanontaniana hoe manino tsy hita le lohany nefa ohatrany mandeha dia mandeha ny tolona ataonjareo nefa any koa resaka zay hoe biby tsy misy lohany ndraindraiky tsy mandeha nefa ny mahatsikaiky dia mandeha ary matoana ny filoha Andry dia tsy miantso ny mpanao politika fa miantso ny tanora izay mety hiaraka asa aminy. Manao koa ny fahitanao zay? Zay manko le ndreo nazavako teo hoe révolution io fa tsy simple tolom-bahoaka à intérêt politique nanomboka ireo tanora reo tsy nisy mpanao politique ary nahomby le tolona noho ny reny sary hitatsika maneran'ny Madagasikara reny zany hoe nanomboka le tanora satria hainy le objectifny ary hainy hoe ino antony hitsanganany. Misy conscientisation de la jeunesse amitsika eto a Madagasikara tonga saina fa miaritsy ireo tanora reo mandrisan'izay tao maromaro zay fa androany le tanora nangalaky initiative ary tsy de nanontany ny hevitsy ny mpanao politika fa zay tsy midika hoe ny mpanao politiky tsy afaky miaraka amin'ny génération Z tsy maintsy ary tokony hiaraka amin'ny génération Z ny mpanao politiky satria reny tanora reny androany mbo tsy manana tsaikefa amin'ny resaka politika kila raha ataotsika etoa politika aby. Ny resaka matsikaiky kelikely Andriamatoa Serge ny tsy fahitana ny pro Serge na ny akoatsin'izay ny mpanao politika ao anatiny ty tolona eto Toliara ty zava-tsy hita dia ny tanora mpianatsy université no tena manatevin-daharana ao anatiny ty tolona ty mety misy antony manokana ve tsy fahitana nareo mpanao politika eto Toliara? Amin'ny tenako manokana tsy teto antoeranao
fa raha ny mahakasika ny pro Serge Vital dia niarantolona ampianatry université foana ny jeune pro Serge Vital zany hoe ny génération tanora pro Serge Vital niarantolona raiky zay faharoa ny olomboafidy roa baka amin'ny pro Serge Vital zany hoe reo conseiller municipal roa de niaraky ny lahatsa amreo génération Z nanomboky tamin'ny 25 septembre kahatsa amizao zany hoe ny présent foana ny pro Serge Vital tanatin'ny titolona ty fa ny vatako manokana no mbo tsy tao anatin'ny tolona satria mbo tsy teto antoerana miresaka reo hoe ny pro Serge Vital miaraka amin'ny génération Z ny zavatra misy rehefa nanontaniako anao moa zay hoe tenen'olona ianao fa ianao mihitsy no mamatsy vola andreo mpianatra ireo amin'ny titolona ty misy fahamarinana zay zavatra firy diso tanteraky satria zay le nivolaniko iny hoe misy fahazara amitsika toliary atao volaniko tatoliary atao satria tsy haiko ty mbao amitsika etoa kila raha ataotsika jala iaby tsy mandeha lolo tsy misy jala nefa ty tolona raiky ty mbo tsy teto antoerana aho fa folo andro lasa zay mandeha avao tolonao sanandro avy aho etoa andro sabotsy andro raiky après aho atan'olo hoe iha nandeha nijarajala amin'ny université tsy atompoko zaho tsy nizara vola ary tsy hizara vola satria lasa diso le tolona raha vo tsy conviction no fitiava-taninjaza no esprit patriotique ndesitsika amin'io tsy mahomby io ary tsy maharitsy ataotsika tsy manahy tsy nizara vola fa le zavatra misy hitatsika zao tamin'ny fakomaly anjavatoa Tanosylahiveny sy anjavatoa Bikinji mizara rano ho an'ny mpianatsy reo manao grevy zany honao manokana tsy maninona tsy resaka vola fa tsy misy zany ny fanohanana avy aminao ao anatin'ny titolona ty hitatsika ho Tananarivo ao fa misy ny malala tanana manome kida manome rano par rapport am'izay zao Serge Vital fa de anao zany defa tsy misy ny fanomezan-tanana fa tsy mitovy zay le fanontanian'olo evalintena fizaram-bola manahaky fataon'ny sasany etoa azo vidéo azo profo manao appely misy lista mizara vola en espèce après chaque manifestation le mpanohana fitondrana ananatsika profo ananatsika vidéo isaorana ny Tanosy event satria anaky ny toliara koa i reny atao hoe malala tana mitovy amin'ny le resahany Zougbe Francis tao hoe ao Antananarivo misy olo mana malala tanana misy point de repos misy point de ravitaillement azo atao zany tsy fizaram-bola zany hoe toy vola mandeha amin'ny lahatsa tsy zay fa reo malala tana reo sara sisapo izay soranandrozy aby izay manohana toy misy kida toy misy bele toy misy rano azo atao zany ary tsy vonandroany ane nanampiako tanora tatuliara teto fa nanampy avao depuis na oriny politique zay na anatin'ny politique ka androany aho tsy mila atao mahatseriky la zao manome rafraîchissement reo tanora reo fa tsy fividianam-bola ary tsy fizaram-bola samby raha reo samby hafa reo nyresaka prositensika satria nareo anisan'ny pro Serge Vital anisan'ny manatevin-daharana ny prositeny ary misy fiara-miasa akaiky raha ny fahitana azy ao Antananarivo dia efa nidina teny ampianja andramatao sitena zay na soliaiko manomboka omaly ny eto Toliara ny resaka pro Serge prositeny par rapport am'izay zavatra misy ny ataony andramatao siteny any Antananarivo zay manahoana ny etsika ataonareo eto voalohany aloha tiako hamariny eto fa mazava ho azy fa mbo miara-miasa amin'ny prositeny ny pro Serge Vital ary akaiky azy noho ny fitovian-kevitsy zay voalohany faharoa iny filatsahany présidensiteny eny ankianja eny izay no anjasan'ny vahoaka amin'ny présidensiteny hatram'izay ka mankahery azy aho ary mamporisika azy tsy hamela ireo vahoaka malagasy izay fasahy hanatevin-daharana nireo vahoaka malagasy izay vonona ary tokony mampiseho an'izay fahavononana zay fa kila raha mila stratégie mila paikady fa nanomboka le nijotso ankianja iny omaly iny
ary zao mamporisika azy hanohy zay hetsika zay satria zay le resantsika teo hoe misy biby tsy misy lohany ka zao lafa mahita ny mpanao politique maro maly reny nijotso sur le terrain zay no ilana ny pitariky sur le terrain ka mamporisika an'izao zao fa tsy maintsy ahomby io lafa samby manana conviction manana objectif commun ary tsy maintsy satsy ny tanjona amin'ny farany ho an'ny serge manokana ovina no antenaina hidiny ny kianja serge zaho aza tsy etoa ataon'olo etoa voasanjaky zao lafa mijotso sur le terrain tsy maintsy ho hitan'olo sur le terrain tsika tsy matahotsy terrain satria tsika homme de terrain vadika amin'ny resaka national tsika andriamatoa serge hita ao maly fa dia nanova premier ministre andriamatoa Angela Rajoelina dia andriamatoa Zafisambo Nina zay manko ny fahaizan'olo azy Zafisambo Nina Ruffin izay nisolo ny andriamatoa Tsay Christian manao koa ny fahitanao azy amiko haiko ny premier ministre vaovao iny longo ny premier ministre vaovao iny satria tao amin'ny fédération de basket ary Zoukbe Francis mahay azy nareo pikatsoky taloha niaraky nanao no laboly nareo olo fakahay amin'ny tena fa amiko manokana voalohany fanovana premier ministre dia manome fempotoana enim-bola ihany le premier ministre hamitany zay raha tsy nivitanao mety ho sarosarotsy ty hamitany azy ary mety ho sahira le premier ministre ary eto mino sy matoky fa hasara azy koa io afaka enim-bola lafa tsy vita raha zao ka zaho mino fa tsy de tena ny fanovan'ny premier ministre ny vaholana fa mety fanalana ny le filoam-pirenena fa fito tao i en exercice hamea ese firy ese zany zay vo ahomby le raha taony nefa tsika mihamitotonga ka amiko ny fanova premier ministre mino sy matoky fa tsy hanova raha maro fa amiko resaka manipulation politique io diversion politique raha fahita zay tamin'ny andro latiraka nisy ny général Rabe Mananjara ny solon'ny Jacques Silla Angela Valmanana Angela Valmanana Silla tiako lana hoe ny zavatra misy am'izao fotoa zao manao an'izay filazanao azy zay hoe diversion azonao heverina ve fa tsy ahomby zay tetika zay io manko mivola ahomby na tsy ahomby araky ny analyse ananako analyse personnelle io fa tsy hevitsin'olo afaky ray vola na 10 andro tsika fa mahita azy hoe nahomby na tsy ahomby am'izao toeja raha mafana zao sarotsarotsy ny hanarena ny premier ministre vaovao io na de manana volonté manao akory fa pitapitanjaha avao tavela ampiliranao io anatin'ny enim-bola hampipitipitiky raha fa vakivaky reny zany hoe na de manana volonté tsy ho tafavoakiny io satria fa potiky loatsy ary fa mitotonga loatsy le firenena ka enim-bola zany amiko mission impossible zany enim-bola zany de ny tena raha ho hitatsika de hoe hasaran'ny premier ministre iny hoe tsy nahavita ny asanao iha anatin'ny enim-bola manaraky ty namainao le fempotoana namainao de horoasy koa premier ministre iny bakeo zany hoe zany tsy maintsy mila fusible tsy maintsy miaccuse olo am'le tsy fahombiazany fitondraha eo mampalahelo politique de réalité volaniko eto zao fa tsy resaka fanohera bontolo politique réelle na ny économie ny gasy na ny éducation supérieure na éducation amambaratonga voalohany tsy misy zarizary tsy misy domaine tsy misy département mba mahomby amintsika miresaky zao ka fomba manao akory laha manolo premier ministre ka hanao magie ka tonga de anatin'ny enim-bola ho tafavoaky firy taotsika zao ny olany délestage motsy voavaha mahakasika niny délestage iny andriamatoa Serge ny raha trapa na tsika tyle reto rehefa nandeha ty tolona ty ohatrany tsy misy sasy le délestage ao Tananarivo ao zao mandeha jiro manao kokoa ny fandanjavanao zao vavolombelony le fandehanany jiro tao Tananarivo tamin'ireny tolona talohany 25 septembre 3 jours 4 jours avant ny 25 septembre
tsy tapaky rano tsy tapaky jiro zany hoe zany azo atao avao zany lafa tena te hanao no tsy mahatapaky any jiro tsy mahatapaky any rano fa manino tsy natao raha zay sa juste hoe anesthésie ho an'le vahoaky sa juste hoe manipulation hoe ndao fa handeha amizay lafa vita koa tapre ny tolona iny tatanarivo to mbo tatanarivo avao aho todika an'le fahatapahan-jiro ka eo tena mametsapantania hoe manino zany afaka alefa avao jiro fa manino tsy alefa misy 12 heures de temps tao tatanarivo fahatapahan-jiro tao aho ny ainan'izany fa tsy nitantaran'olo ka eo le mahagaga ka amiko juste hikalmevany le sain'olo le hoe alefa aloha jiro amizay tsy andehanao fihetsiketsehana fa io tsy hovoavaha zany mihitsy ny zavatra misy anzavadao Serge misy andehana mpianatra raha ny vaovao tonga ty amiko de misy andehany mpianatra natsoina makany Antananarivo lasa androany ny fahitanao an'izay toe-javatra misy zay mety hitondra inona le famakivakian'ireo mpianatra hoe misy contre misy natsoina ho ane iavoloha amiko manokana ny mpianatsy mbo tanora misy ny famieritseritsy lavitsy misy ny mbo tanora izay mbo te hiseho hoe zaho tena izy tsy fahamatora io zaho mifanerasela am'ireo tanora mpianatsy université am'ireo tanora any amin'ny quartier fa samby manany toe-tsaina tsy voatery hitovy aby reo ka tsy haiko ny fanaraha tao amin'ny samby tanora tao amin'ny université hoe nandefa délégation very zareo satsia mbo henitsika zay fa tsy maintsy anao déclaration hoe tsy olo nalefanay ary tsy nankatoavinay ny fandehanandray ny mpianatsy reny fa mianja an'izay confirmation zay koa tsika hoe ny fédération mpianatsy ny toliara aveo no nandefa sa ireo andiana tanora reo no nandeha antsokotsoko amiko tsy fahamatorana zany satria na de handeha Antananarivo zany reo mpianatsy reo ino ty raha ho volany zaho zao anisan'ny nialy any université io nanamboatsany terrain de basket io aho tamy 2021 nanome jiro aho lampe solaire tamy 2021 nataoko zay afaky nataoko nisolo robinet de plomberie eo amin'ny centaine de robinet nisolo anay noho ny fitsinjovako an'ireo mpianatsy reo haiko ny fijalian'ireo mpianatsy reo ao fa nialy an'izay ao tam'izany na reny boursa na reny ino moa ty meuble amin'ny R+1 le bâtiment vita avao fa nialy an'ireny ao depuis fa hatram'izao tsy misy valiny io bâtiment ataontsika hoe Titanic io tsy misy valiny hatramitsika mivola zao ka marina le mpianatsy raha fa tsy mahatoky no désespéré fa tsy misy fitokisa sasy satria fa ela fa maro mpanao politique nandalo tamin'ny université ao nanome ty version tsikraidraiky constatation ko ary fait avéré satria zaho matetiky mifanerasera amin'ny mpianatsy eny ary ny mpianatsy olo mandeha manao tatitsy aty amiko ka tsy haiko ino no antony andehanan'ireo mpianatsy any io am'izao fotoa mafana zao fa manino fito tao lasa zay nitarainan'ireo mpianatsy raha tsy mandilatsy manino tsy ny kahie Antananarivo ao ny mpianatsy reo fa manino an'izao ny kahie ao mitovy diversion politique manipulation politique ny anaran'izay amiko nzavadao Serge anisan'ireo mpanao politique izay hain'olo atyla reto io moa raha volanao teo natsika avao misy ny fizaran-jala zay atao amin'ny sasany ny fanontaniana manitikitika hoe raha nitiaka atsoina am'izao gouvernementa vaovao zao nzavadao Serge mety handeha va ianao tsy handeha aho ary tsy hanjay anjara raha antsoina am'izao gouvernementa vaovao zao satria manino satria fatako ny antony tolomako fitiavantena laha zaho mamaly an'izao gouvernementa vaovao zao raha ohatsika voakaiky fitiavantena fa tsy fitiavako tanjaza no tsy fitiavako amin'ny toliara politiko tsy miova ho aho manana ligne de conduite aho izay tsy ovako ary tsy ovako raha tsy tsatsy ny tanjona amin'ny zavatra kasaiko etoliara tsy ny ho anatin'ny gouvernementa no mahamaika ahy androany mbola tanora aho ary mety tsy ho anaty gouvernementa mihitsy aho anatin'ny carrière politique fa inkeniko sahady zay anaty saiko mety misy zavatra kasaitsika ny mety tsy ho anatin'izay tsika fa
androany eo dia afaka manambarantsika hoe raha ohatsika ho voaantso anatin'io gouvernement eo dia tsy sanjay anjara. Anisany mahaberesaka hatramin'izay ty resaka base toliara ity ary anisany mbola atsoin'ireo tsy makasizaka azy eny amin'ny kianjany 13 mai eto Toliara ny resaka fanajanona ny base toliara amin'izao mety ho fiovana na io gouvernement vaovao na ny mety araka ny voalazanao mety ho fialan'ny président Andry Rajoelina mety aminao mety ahonany mety ho avy ny base toliara ao anatin'izao savorovoro misy. Tsika teo aza tsy nisy savorovory fa tsy naneky ny vahoaka ny Toliara maro anisa io tsy mety le manipulation ataon'le olo mamindao vola à gauche à droite dia ndao mivolana anareo fa poro tsy marina io réalité de terrain raha misy mahasahy miaraka amiko ny olon'ny base Toliara ndao tsika hitety an'ireny fokotany reny hanao sondage tsika hanao consultation populaire atsika dia ho hita zay mavandy fa zaho zao afaka manamarina eto amin'ny étude terrain sondage consultation izay nataoko fa ny 90% dia tsy mankatoa ny projet base Toliara. Misy antony ho tsy afaka afahy anaty sain'olo misy olo tsy ho voavidimbola fa hanjay vola i fa tsy nova ny heviny mahakasika an'io ka na ino manipulation ataotsika na ino manipulation atsika io vahoaka io tsy misy maharesy azy feon'ny vahoaky maro anisa tsy misy maharesy azy zay mahatonga ahy hoe ny politikiko miakina amin'ny feon'ny vahoaky tsy afaka miangatsa aho laha zaho vo miangatsa amin'ny feon'ny vahoaky manao manipulation very lala aho ary mety sotsatsiko ny tanjona ka zaho androany tsy maintsy miheno ny vahoaky hatsamy farany. Misy raha raiky toy Serge ny mampalaza ny Toliara ndraiky amin'ny raha rotaka manahaka zao dia ny vakitra amin'ny karana na ny sy masy tatoato nanomboka moa zany ny tolona tamin'ny voalohandohany any nisy an'izay saika famakihana ny karana zay nao ny supermaki tao Sampily aminao misy antony manokana ve ny zany hoe tsy mampirisika ny olo anao zay tsika eto fa ny zavatra nisy taloha sy ny misy am'izao fotoana zao hoe Toliara nety tsy mahay mitolona fa ny tolony Toliara dia vakitra anjoba manao gorokoa ny fahitanao voalohany aloha zaho dia manameloka an'ireo mpanjoba satria misy longotsika anatin'ireo eto tsy hanavaha ny karany ny chinois ny africain raha fa ty olo a Toliara etoa amiko dia poniny Toliara ny anarany mitovy zo satria manino raha te hangalaky taratasy ana mifanjakana i na ny gasy na ny karana izay atatsika hoe karana tampon raiky ty mampitovy anjozy fa tsy misy hoe toy tampon spécial karany toy tampon rouge spécial africain zay mahatonga hoe izay ponina mipetsaka eto Toliara mpampiasa olo eto Toliara dia poniny Toliara amiko tsy solution ny fanjobaha ary anisan'ny manjara zaho an'ireo tanora hoe aza manjoba fiainan'olo ekonomin'olo tsy azo atao to manjoba azy fa tsika mitaky ampilaminana ny zotsika ary mitaky hatsamy farany mitaky mahity nahitatsika fanjoba to amin'ny supermaki amiko reny attaque ciblé olo ny programme an'ireny hoe ndao tsika hitaky an'ny supermaki manao copier coller an'le raha niseho Tantananarivo supermaki waterfront sitsy andian'olo reny profon'izay andro manaraky tatoa tsy nisy fanjobaha njaraiky donc amiko eto mbo mamerina antsika hoe zay manao fetseketsehana ampilaminana embeno ny nama tsy ho apefy embeno ny nama tsy hanjobaka rahan'olo mila cadre ny manifestation tsika indrindra tsika génération Z izay qualifiena hoe tanora intelligent raha fa tsika mahita le génération Z reny mahita mpianatsy universitaire zany minimum bachelier amiko tokony hisaina lafa misy raha takinjo mandeha fotoana Dr Serge ny teninao farany ho an'ny vahoaka ny Toliara na ho an'izay mpijery atsika mahakasika ny toe-draharaha amin'izao fotoana zao inona ny azonao lazaina farany eto dia mankahera an'ireo zanjy mpitolona ireo génération Z na ireo fikambanana izay nanatevin-daharana
na mpanao politique zay na ireo société civile na ireo syndicat ampoloko ndraiky hoe takio ny mahity takio amin'ny mahity ny zotsika takio ampilamina ny zotsika na ny mpanohana na ny mpomba ny fitonjana na ny mpanohisy na ny mpomba ny fitonjana izay mikasa koa hanao fihetsehana ny raha angatahako ny raha angaviako dia aza mifandona aza mifandatsaja aza mifanjatsy tsika samby anaky toliara samby eto ary tsy maintsy na vita tolona na tsy vita ary tsy maintsy ho vita io eto avao tsika toliara eto ifakahita eto sanandro ka manahira tsika la hisaka tsara velatsia am'izay fotoan'izay hoe aha mialatsiny lay fa ny famango tsika tamin'iny raha zay tsy mety ka aoka tsika samby hanajany fihetsehetsena zay ataotsika avelao reo mpomba ny fitonjana anao fihetsehetsena tsy manino ampilaminana fa avelao koa reo mpitolona ireo mpanohitsy hanao fihetsehetsena ampilaminana eto koa dia manafatsy ireo force de l'ordre izay misy rahalahy ho aho fanambarako nomaly zay misy rahalahy ao misy zay ao misy renilahy ao ajanony le herisetra zahay eto ifampiresaka aminareo la ohatsy zay ro ifampiresaha hampandaminjaha fa aza kasihitanana le mpianatsy ka kasihitana le vahoaky ka manjatsy vahoaky fa tsy mety zaho zao tamin'ny placenareo anatin'ny 9 tao nanao maintien de l'ordre nanao maintien de foule fa misy fomba fanao maintien de foule ary misy négociation azo atao négociation amitsika eto zao mahazo migarantira ary mahazo mifampiresaka aminaiza na iza mba higarantisevatsika hoe hisy fihetsehetsena ampilaminana eto dia misaotra anareo vahoakany toliara na hoanareo malagasy eto anterana manerantany izay manaraka an'izao fandahara na débatnao débatsika zao misaotra ny ray aman-dreny Francis koa izay nanana initiative nanao an'izao débatnao débatsika zao ahafahantsika mitafa amin'ny vahoakytsika ahafahantsika mitafa ny malagasy tsy vaky volo ary misaotra anareo ato amin'ny équipe ny radio télévision citeny koa nampiatsano androany teny farany zay atao Serge ray minitra da ataotsika 30 secondes oui mino va iha fa hahomby ty tolona toy satria zay ny ambety teniny maro fanontaniana mila valiny raiky avao neny satria eny satria lafa manao manana tanjona tsy maintsy positif tsika donc mino sy matoky aho oui fa hahomby zao tolona zao zay koa ny fanjaratsika androany ary dia isorana manokana ny vahintsika anjemato Serge Vital ny fandaharana amanaraka satria dia mino sy manatena aho fa tsy maintsy hitohy ny fanadiadiana sy ny fandaharana toy izao eto amin'ity télévision ety ko dia manasa anareo sahady ho an'ireo te hiresaka ao anatin'izao te hamakafaka ary te hifanakalo hevitra mba ho reny vahoaka ny toliara na Madagasikara ny hevitrareo ka dia manasa anareo ny ato amin'ny débatsika débatnao zay koa ny tsapitrapotsika andrano nahoda zay koa dia manao velomanareo ary manatena fa hita vahiny hafa koa hame anareo hamaray sotra tompokolahy sotra tompokolahy